Tompoko lahy sy tompoko vavy alatsinainy faharoa folo ny volana jona taona 2023 atolotra indray ny araba ho antsika rehetra any tokantrano any toy izay ihany koa ianareo mihaino any amin'ny onjam-peo ny 5.4 FM amin'izao fotoana izao fandarana dinika indray no arahinao rehefa alatsinainy tahaka izao moa zany fotoanantsika eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ao amin'ny ity an'io ity resaka mahakasika ny sosialy iopana bebe kokoa amin'izay satria ny vahintsika ao amin'ny ity androany ity dia ny avy ao amin'ny mpiarony zony mpanjifa PMS na ny hoe mpanjifa Mirahina Andriamatoa Razafindralambo Andro Vola izy no nazava sy hitondra faneho-kevitra mahakasika an'izay azony ny mpanjifa izay eto amintsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao sy ny sosialy amin'ny ankapobeny mankasitraka tompoko nanaikina sain'ny fandarana dia isorana hatrany ianao mamaly ny antso satria fandroany ianao zao niakatra teto amin'ny plateau andinika. Ya, faly miarabanao namana ary miarabantsika vahoaka mpanjifa mijery an'ity fandarana ity ary indrindrandrindra isaorana ny MBS nanasany tena satria zava-dehibe ny fandraisanareo anjara ary indrindrandrindra mifampitanay mpiarony zo mpanjifa PMS ny afatra ho an'ny vahoaka mpanjifa eny hatramin'ny mpitondra fanjakana azy. Maro ny fitarainana maro ihany koa nataontsika hoe fijaliana nga raha zay ny ilazantsika anazy eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny natambazotra maro any mitaraina ny vahoaka amin'izao fotoana izao amin'ny resaka sosialy ny idirantsika eo ihany moa mahakasika ny antsipiriany sy ny pitsopitsony mahakasika an'izay Andriamatoa Razafindralambo Andro Vola fa mialohan'ny resahantsika dia tsara hoentinao hoe inona ny atao an'izany hoe nilazana sy ny amaritana an'izany hoe mpanjifa zany misy kajiny ve izy ireo? Ya, amin'ny ankapobeny ny atao hoe mpanjifa dia le olona mila ny filany andavanandro amin'ny fiainany na le olona ihany koa mamoaka vola aposy zay mividy ny zavatra ilainy na any tokantranony na amin'ny fiainany amin'ny ankapobeny. Zay aloha zany ny atao hoe mpanjifa. Arak'izay ihany koa ny mpanjifa zany dia contribuable amin'ny teny frantsay zany hoe mandohetra zany izy ny dikan'izay. Ny sokajiny ozy izy ianao misy sokajy marina ny mpanjifa satria misy ny atao hoe mpanjifa vaventy ary misy ny mpanjifa madinika fa mitovy daholy ny zo fototra ananan'izy ireo. Idirantsika miditra somary lalindala ihany zany hoe zo mpiarony zo ny mpanjifa inona tokoa zany le zo misy firy izy ireo dia inona le zo mety tsy ho fantatry ny olona any tokantrano zany dia fotoana izao ampahafantarantsika an'izay na hoe ampahatsiahivana ihany koa fa mety ho varimarina ny olon-drehetra firy mety hoe karazan'izay zo zay afaka hoentinao. Ny lalàna moa zany eto Madagasikara dia ampitsahiviko fa tamy 2024 no vita ny lalàna fiarovana ny zo ny mpanjifa ary ny zavatra anankiray koa dia misy kosa ny ataontsika amin'ny teny frantsay hoe principe directeur ny Nations Unies amin'ny resaka fiarovana ny mpanjifa. Misy anankivalo ny zo fototra anananareo vahoaka mpanjifa. Manaraka an'izay anankitelo angamba no tena hoe ho resahako satria zava-dehibe loatra le izy namana. Ny voalohany amin'izany dia le hoe mila enona izy ireo. Faharoa, mila onerina ihany koa izy ireo na hoe dia domagena zany, dommage intérêt raha misy zavatra tsy mety ka mifanaraka ary na hoe simba fananana izy dia mena dommage intérêt ary mila miaina ao anatin'izany atao hoe tontolo madio zany mpanjifa zany. Zay aloha zany ny tena hoe telo zava-dehibe ao anatin'ny zo fototra anananareo vahoaka mpanjifa. Ary ny anankiray tena goavana kosa nefa zay eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ny hoe mila omena vahaolana maharitra izany vahoaka mpanjifa izany. Afaka omena sationany ve amin'ny resaka ataontsika hoe vahaolana maharitra le misy vahaolana maharitra maromaro mantsy zany any an-tsain'ny vahoaka any rehefa ataontsika hoe miresaka an'izay fa afaka amenao ohatra anankiray ve zavatra ilaina andavanandro angamba ny tena tiako angatana ho avoaka aminao raha sitrako indrindra. Ya, ny vahaolana maharitra zao anisany ohatra dia ny hoe
mila raisitsika eo amin'ny ataontsika hoe ny vary satria foto-tsakafontsika malagasy io dia mila mihinam-bary izy zany manatsafidy maro fa saingy kosa takatry ny fahefany vidin'lay vahoaka zany hoe raha ny tena marina ndraikitra sy adidin'lay mpitondra fanjakana na mpitondra ny firenena ny mametraka an'izay le hoe vahaolana maharitra izay azonao zany eo zany ny mpitondra fanjakana de mila mandinika izy hoe inona no ataontsika mba tsy hanafarana vary otrohatra ohatra hitarina ny tany ambolena vary amoraina ireo fitaovana zay ilain'ny tantsa zay zao a de anisan'ny vahaolana maharitra zany amboarina ny tohadrano vahaolana maharitra zany mba tsy hanafarana vary de miankina amin'lay mpitondra firenena zany ny zay tarian-javatra izay maromaro ny karazana mpiaron'ny zonim-panjify eto Madagasikara mety misy firy eo nareo zany am'izao fotoana zao satria misy ernirana hita reny somary misy fisaratsarana firy tena firy marina moa zany nareo am'izao misana anaky valo zany a ny fikambanana ny mpiaron'ny zonim-panjifa zay zany izy no ataontsika hoe ara-dalàna ara-panjakana ihany koa valo zany zahay ary aloha mariana tsara namana fa zany mpiaron'ny zonim-panjifa zany a dia lalàna iraisam-pirenena ny eto amintsika moa ny lalàna zay natao tamin'ny 5 de mampalahelo fa mbola tsy misy ny didy fampiarana an'izany ka zany indrindra ny mahatonga ny fijaliana mahazo ny vahoaka mpanjifa am'izao fotoana izao aiza hoe za le adisisika afahana mametraka an'izay lalàna zay efa nanaitra zay any mpitondra fanjakana zay fa mifanesinesy teo kanefa le izy moa zany a tsy mbola nisy ny didy fampiarana ka eo indrindra mahatonga anay PMH mametra mpanontaniana ny hoe inona marina no sankana tsy amoahana an'izay didy fampiarana zay atao tsinitsinona ve zany nylay vahoaka mpanjifa zay maro anisy eto Madagasikara misy sokajiny ve nilaza anao teo mantsy misy sokajiny ny ataontsika hoe mpanjifa misy sokajiny arak'izay ihany koa ve le zonim-panjifa ao anatin'izay valo zay sa hoe hoanina ataontsika hoe aty am'ilay sokajiana ho madinika aloha zany no raha zay no resantsika ny mpiaron'ny zonim-panjifa namana tena zay le teny zay hoe miaro lay zo an'lay mpanjifa mpanjifa zany no arovana raha ny tokony ho izy zany a tsy misy afa-tsy ny fiarovana an'lay mpanjifa no ataony ny mpiaron'ny zonim-panjifa ary misolo tena ihany koa an'lay mpanjifa eny amin'ny mbola resantsika hoe inona marina moa zany ny adidy sy andraikitra an'izany mpiaron'ny zonim-panjifa zany fa maro koa ny vahoaka mpanjifa tsy mahafantatra an'izany de ho resantsika eo zay a rehefa avy eo eo zany ny asan'ny mpiaron'ny zonim-panjifa zany hoe amin'ny akapobeany de tena hoe mipetraka izy amin'ny toeran'lay mpanjifa ny mpiaron'ny zonim-panjifa ary miady ho an'ny tombontsoan'ny mpanjifa irery any zay indrindra no antony nyresahanay PMH hoe tsy azo anaovana asa fikaramanady etseroa ny asa fiarovana ny zonim-panjifa fa asa masina iverenantsika ny mahakasika an'izay Andriamatoa Razafin-Dralambo andro vola fa ny fiainana andavanandro iainan'ny vahoaka malagasy am'izao fotoana izao no andeha hidirantsika aloha ataontsika hoe roa taona tsy andeha lavitra tsika roa taona teo eo zay tsy nitsahatra niakatra ny vidim-piainany malagasy manerana ny Madagasikara mihitsy izy io fa tsy neto Antananarivo ihany ny any ambany ravinahitra rehetra any ary lasa saika miopapana ihany koa ny fiakaran'izay vidim-piainan'izay ny mpanjifa ny tena tsika hoe mizaka ny zavatra mafy foana ao anatin'le izy fa tsy ireo olona manan-katao firy fa izy foana ny aran'izay inona ny tena hoe andraikitra reo zany am'izay efa natsidika eo teo ihany le andraikitra zany mba mila ampahafantarina ny olo-pirenena iny hoe manana ny mpiaron'ny zonim-panjifa fa tsy fantatra hoe manao inona fa inona le izy raha afaka hoentinao mahakasika an'izay satria mila an'izay ny vahoaka afahany manana assurance ihany koa enina ny asan'izany mpiaron'ny zonim-panjifa ataoko amin'ny teny frantsay izy de am'izay tonga de mazava amintsika voalohany izy a
misy représentant ny mireprésente zany ny mpanjifa zany hoe le ina moa zany mireprésente an'ilay consommateur représentant du consommateur. Faharoa mandray an'ireny ataontsika hoe doléance na fitarainana avy amin'ny mpanjifa. Manaraka an'izay izy a manaitra an'ireo tompona andraikitra isa-tsokajiny na amin'ny mpitondra fanjakana io a na amin'ny sehatra tsy miankina. Manaraka izy a manenalenana zany hoe interface mpanelanelana ny eo mpitondra fanjakana sy ny tompona andraikitra ary ny vahoaka mpanjifa. Plaidoyer zany hoe raha misy ataontsika hoe fandresen-dahatra zany eny anivon'ireny sehatra na any amin'ny orinasa afakaba na amin'ny sehatra tsy miankina na eny amin'ny von'ny mpitantana ny firenena dia manamafia manatsara manohana ny hevitra zay avoakany ny mpiariny zom-mpanjifa. Ary manaraka de ny hoe force de proposition manome an'ilay vahaolana zay ho an'ilay tompona andraikitra isa-tsokajiny. Reo anakenareo zany ny tena hoe asa mpiariny zom-mpanjifa. Raha antsika mahita sy maheno zany fa tsy mpikambana ao anivon'ny gouvernement akory ny mpiariny zom-mpanjifa ka rapitso de rapitso dia idina ny vidin'ny entana sy ny vidim-piainana. Mahakasika ny zay lafiny rehetrarehetra zay misy anakenina ny asanareo ndeo ampitaitsika kely mahakasika ny fitondrana roa farany teo ataontsika hoe nanomboka tamin'ny taona 13 zany no makaty manahoana ny fahitan'ny mpiariny zonym-mpanjifa an'izay aiza ho aiza lay fampiarana an'le hoe zon'ny mpanjifa sy le fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Ity tsy afenina mihitsy namana nanomboka 13 mandraky ty ny androany 13 dia niakatra ary tena niakatra mihoatra ny 100 isan-jato ny fiakarany vidim-piainana. Ny asa nefa tsy misy, ny karama ihany koa tsy misy, de miteraka ho azy ny alatra miamafy ny resaka fifamonoana samy malagasy zay no ny zavatra misy. Ary lay vahaolana maharitra hitanay eto anivon'ny PMH de mbola ataontsika hoe tsy misy nefa voalaza ny lalàna io iraisam-pirenena vao nyresahako anao teo. Manaraka an'izay raha jerevantsika ny fiakarany vidim-piaina indrindrandrindra aloha ny voalohany ny resaka solika niakatra be ny solika niakatra hatrany amin'ny 100 isan-jato mahery ene zany ny fiakarany vidy-solika namany azonao ary tsy mbola nisy solika niakatra ohatrany te nandritra ny vanim-potoana tao anaty 13 ka hatramin'ity hoe 13 ty nefa isika manana n'ireo are-pirenenantsika ary efa teneninay foana ny hoe tsy miroro inona no antony manakana ny fitondram-panjakana tsy manampy tsy manamora tsy mitrandraka an'io tsy miroro io. Manana koa tsika ny ataontsika hoe charbon de lasa koa raha antsika mahita fa ny akamaroany ny vahoaka mpanjifa dia mampiasa charbon. Isika nefa manana rena-kibon'ny tany zay tokony hositrahany zany atao hoe vahoaka mpanjifa ho anay PMH zany fehany de hitanay ny hoe tsy misy mihitsy nylay ataontsika hoe vahaolana maharitra aloha nataon'ny mpitondra raha izay. Faharoa manaraka an'izay ilay fampiarana ny lalàna dia tsy misy ary tsy voahaja mihitsy zany lay lalàna vokany azakaky tsika raha mijaly ohatr' zao lay vahoaka mpanjifa miaina amina fiainana miainana amin'ny fiainana efa tena hoe lalipaka ao anatin'ny fahasairanana sy ny fahantrana zay indrindra ane mahatonga an'ilay hoe efa mihoatra ny 2 isan-jato zao lay fahantranony vahoaka malagasy. Ny asa tsy misy, ny vola tsy misy, efa mifamono antoerana
zany ny zavatra misy efa iainana am'izao fotoana zao ka zay indrindra ny mahatonga anay miteny foana ny hoe rehefa mitondra ianao de mila mijery alavitra eo ny nahitana taratra ny hoe mahay mitondra ve ny olona anankiray ny any anivon'le tokantrano zany ny ao anatin'ny kitapom-bolany tsirairay ny ao anatin'ny ny ativalan'ny tsirairay de efa hitanao taratra hoe tena nyena ny vary atokona za raha fa mihinan-kena za raha fa misakafo intelo isan'andro zany zao ny zavatra misy iaina ny vahoaka mpanjifa isan'ny nataon'izao fitondrany zao tamin'ny fotoan'androny fampelezan-kevitra ny resaka jirama zay mbola hidirantsika rehefa eo ny delestazy moa zany sy ny fampanantenana maro samihafa 13 tsika zao fotoana vitsy tsy hataperan'io fitondrany io nanantena zavatra tsara kokoa ve zany any vahoaka malagasy ny mpiaro ny zonim-panjifa tam'izao fitondrany zao sa inona no mety nahatonga an'izay hoe tafapetraka eo le fitondrany ny zavatra hitanay a eto anivon'ny PMH de tsotra ihany karazana nisy fanaraharotana an'ireo vahoaka mandady arona amin'ny tsy fanfantarana ny lalàna ny zavatra misy raha tena mpitondra tena ty vahoaka tsy jalo ohatr'izao ny vahoaka fa pingapinga te hitondra n'le firenena ny zavatra hitanay ary matony misy ny fiakaran'ny vidin'entana fiakaran'ny vidim-piainana niakatra ny etra zany hoe tsapanay zany fa misy zavatra takalony natao an'ireo vahoaka zay nararotana amin'ny tsy fanfantarana lalàna sy nararotana ihany koa ao anatin'le fahasahiranana de vao may mitompo ny ao papana lay fahantrano tsy voahaja intsony tsy misy intsony le ataontsika hoe tamberiketra fa vao maika ny ampiakarina ny etra tsy misy zany lay fitsinjovana an'lay vahoaka mpanjifa feany zay tsy miala ary tsy voana velively mihitsy amin'ny fiarovana amin'ny mpanjifa ny zavatra misy ene de tsotra miakatra ny vidim-piainana tsy misy ny asa tsy misy ny vola zay zao ny ainan'ny vahoaka za raha fa misy atokona isy atokantrano ny vary moa zany zay foto-tsakafo zay indrindrandrindra my vary malagasy ny tena tiany ny vahoaka mpanjifa malagasy lafo efa tafiakatra trany amin'ny 4,000 ariary ka zany zavatra zany matoa misy iaina ny vahoaka de noninona tsy fahaizana mitantana tsy fahaizana mijery alavitra fa lasa fisehosehoana lasa propagandy alohan'ny fotoana ny zavatra hitanay ary tsy adala ny eo anivon'ny fanoerana matoa ny teny matoa manohitra satria misy zavatra tsy mety midika an'izay namana azonao ho anay ihany koa zao mahita ny zavatra tsy mety ahoana moa no tsy hitenenanay ahoana moa no anekenan'ny hoe zavatra tsy mety de hojerena am'izao fotsiny ahoana no tsy hijoroana ahoana no tsy hitenenana am'izany zavatra tsy mety zany satria tompona andraikitra daholy isika malagasy ary tiatsika ty madagasikara ty azonao zay ary mbola teneninay foana hoe tsy olombitsy na nitoko politika vitsy na fikambanam-bitsy no avy hitompo tena fantatra ka hoe ampiadana ampandroso an'ity madagasikara ty mila zany ianao ny fienona ny hafa zava-dehibe zany namana raha tsy zao ny zavatra misy iainan'ny vahoaka mpanjifa zany zao ny sosial ao anatina krizy tsika zao krizy sosial tsy vitan'izay ihany krizy ekônomika ka raha tsy misy ny fienonan'ny hafa fa iziriziry amina mokon-doha dia
potika firenena maty mitombo nisan'ny vahoaka maty ny anoanana zany ne misy am'izao hoe na izy maty ny anoanana na izy mifamona ny tokatrano maro ny tokatrano rava am'izao fotoana zao maro nisan'ireo ataontsika hoe ny mpivady zany efa miady atrano de misara-panambadiana ny vehivavy lasa manao makorel ny lehilahy lasa pisoloky zany mipetabe zany mipetsaka am'izao fotoana izao ka tsy tongatonga ho azy reny zavatra reny fa vokatry ninny tsy fahaiza mitantana ny dikan'izay azonao zay le izy ka ho anay zany matoa zahay so ihany fa mba misy ny PMH na ny firaisany zany atao hoe mpanjifa zay miny ale anarana hoe mpanjifa miray ina mba mijoro miaro an'ilay mpanjifa ny resaka eto fa tsy andeha akorenao hoe hiaro ministera na hiaro fanjakana ka zay indrindra miresaka fienona zay le zo ray nisan'ny resanao teo mangataka ihany koa ianao tokony mila fienona ny rehetra nisy ny fiantsonan'ny sasatsasany taminareo teny amin'ny lapan'ny lapam-panjakana teny avoloha tsy efa isany ataontsika hoe fienona ve zay aiza ho aiza nisy fiovana ve tao ariny reny raha tsika mahita nisy fiovana fa fiovana tany amin'ny ratsy lay solika 104 ane namane lasa niakatra 705 fiovana any amin'ny ratsy zany ary reo olona nandeha tany reny de tamin'ny alalan'ny tenany reny satria araka ny teneniko anao teo miisa 8 ny fikambanana mpiarony zo mpanjifa ary so ihany zay fa tsy tany satria raha hitany zay de tompona andraikitra mialatsiny fa my PMH manokana tsy tompona andraikitra ny fiakarany solika zay ny tsy nahitanareo anay teny ary zay miaro mpanjifa fa tsy andeha hiaro mpitondra zany hoe tsy mijoro am tamin'ny foto-kevitra mampiaro ny zony mpanjifa azy zany reo lasa teny amin'ny lapam-panjakana reo voavalinao le fanontaniana maninona n'izy nandeha tany maninona ny sasany tsy nandeha vokatry le fandehanana tany iny de niakatra mividy solika izahay PMH manao ny hoe tokony hidina atrany amin'ny 503 ariary ny solika tsika koa manana ny tsy miroro ry zalahy nandeha any avoloha zay na te ahitany avoloha fa inona zavatra tany tsy mba zavatra tsara fa zavatra ratsy ny azo tany ny alatsinain'iny ihany de fa niakatra le solika tsy ekeny zany tsy mety zany ampiasao io tsy miroro io le tsy miroro efa misy vokatra ao efa misy orinasa mividiny ny solika vokariny tsy miroro maninona zao zany ny jirama tsy mampiasa ny tsy miroro ny menaka ny essence vokatra ao amin'ny tsy miroro maninona ny fitondram-panjakana faly ary tena ny tena zavatra tsikaritra PMH eny namana de izao hoe tao anatin'ity fitondrana ty tena fitondrana mpanafatretana ary mpanafatra olona ihany koa zavatra hita zany manafatra vary manafatra menaka manafatra afarana daholo afarana ambanin'ny olona ho atao ministra nafarana le nisotra ny vazaha iny tsy haiko iny na vazaha iny na gasy iny natao ministra natao ministre n'inony ty natao ministre ny affaires étrangères nafarana daholo le olona io zao le ministre ny jirama io olona tany ivelany tany io azonao zany ny zavatra nisy eto amin'ity fireneny ty fatapireneny zany hita ny voamaso be ny vahoaka ny voamaso be ako ty aloha de efa mahita an'zany record amin'ny fanafarana normalna ny zavatra misy eto amin'ny firenena raha mahanitra toy izao lay vahoaka malagasy raha mijaly lay vahoaka mpanjifa satria ny zavatra eta toerana ihany no mpitena tsy asiana valeur
ny orinasa malagasy mpandrarah malagasy tsy mba hampiana mitaraina daholo anie ny sime, mitaraina anie ny fimfipamahy, mitaraina anie ny gemme, misy antony reny mato mitaraina anie ny vahoaka mpanjify e ho anay PMH moa efa tsy mitsahatra mihitsy zay hatramin'ny fandomana latabatra rehefa mandeha ny fiaonana na ny fivoriana zavatra tsy ekenay ary tsy mety amin'ny sainay zany hoe anafatra vary ary miopapana le fanafarana vary ny vahoaka mpanjifa tompoko de ny akamaroniny mity misitraka mividy ny vary malagasy zay vokatra eto toerana nefa tsy takatra le fahefan'ny mividin'le izy adidy sy andraikitra ny tondrany e ny mijery an'izay e ny mikarakara an'izay e zay indrindra tonga anay miteny ene eto namany e ny any evelany metsika ohatra ny tany Angletera niakatra ny vidim-piainana nidina an-dalambe le vahoaka anglisy tonga de miala lay pray ministra vavy ny tany Sri Lanka niakatra ny vidim-piainana tonga trany amin'ny trano lapam-panjakana n'lay filoham-pirenena mihitsy lay vahoaka mpanjifa nianjera ny gouvernementa ny tao ala frantsa vao aingana ambany loatra ny karaman'ireo mpiasa na mpiasa-mpanjakana na ny mpiasa privé nidina an-dalambe ny vahoaka de naninony nandray ny fepetra ny mpitondra fanjakana ary tsy nisy olona no samborona azanao ary tsy nampitahorona le vahoaka satria manaja an'lay lalàna lay zo fototra anana n'lay vahoaka mpanjifa lay mpitondra fanjakana izany mitarika ny olona nde hidina an-dalambe ihany koa ve zany aneo an'izay ataontsika hoe tsy fisitrahana ny zony zay ny PMH efa nisy fotoana ianareo mantsy nidina an-dalana ihany tsy henoheno kely indray taorianan'izay mitarika an'le vahoaka hidina ve nefa nyzao ny zava-misy mbola fotoana ny ve zany tokony hidinana am'izay ihany hoe andao hidina an-dalambe sa inona le zavatra tiana ho entina am'lay mahakasika ny zavatra nitranga tany ivelany reny matoa amin'ny resaka niny zavatra mitranga any ivelany a de zo fototra aloha ho an'ny vahoaka mpanjifa zany ataotsika hoe manao revendication afaka koa izy a manao sit-in zo fototra ny ihany koa mandeha izy ampilaminana maneho an'lay zavatra makarary anazy na amin'ny banderole io na mitabatabatsotra zao e zo fototra zany ary iraisam-pirenena no na le vahoaka ny ao anatin'ny tokantranonao raha nona ny zanaka namana ohatra ny tokantrano ene ny fitondrana firenena raha nona zany lay vahoaka mpanjifa dia tokony ho karakaranao izy fa tsy tokony ho samborinao na ampitahorinao indray na hoe andana mivoaka tsy mety zany ka zay mantsy le zava-mitranga raha vao midina an-dalambe tsika aloha de efa ny beboto izy izy ny fomba fiteny no tonga aloha eny zany zavatra zany a ny ataontsika hoe ny foloalin-da sy ireo gendarme sy ny polisy ireo baiko politika ny raisiny fa raha mipetraka izy amy maha olombelona anazy amy maha mpanjifa anazy amy maha olo-pirenena anazy afaka mandray mihitsy izy fanapaha-kevitra manokana ihany koa azonao zay namana mipetraka izy amy maha mpanjifa anazy fa izy koa ne mihinambary le vary 3 mahery ny kilao e azonao de zay le hoe misy fotoana ianao raha tena hoe mipetraka ianao amy maha-mpanjifa anao de manana zo fototra zany ianao mpanjifa mitaraina mitabataba manao sit-in eny an-dalambe manao inoky manao mandeha midina an-dalambe ohatra ny seho tany la frantsa tamin'ny zareo gilet jaune zo fototra ane zany de tena nyaino le mpitondra tao ala frantsa le filoham-pirenenany zareo tena nyaino ary tsy vita amin'ny ainy fotsiny tsy hoe io zavatra io koa ne namana tsy hoe miainy fotsiny ianao fa manatanteraka
fa rehefa tsy vitanao zay lay zavatra takiny lay vahoaka mpanjifa zay maro anisa zay rehefa tsy hainao zany mpitondra ny miala amboninahitra na mametraka démission amboninahitra de ho tsarainy ianao ary ianao zany le ho tratrany 0,005 amy fifidianana tao mpifidianana ty 2023 ty io vahoaka mpanjifa io maro anisa mijery izy miaino izy miaino vaovao neny olona na vita ve ny mission zay nampanaovina anazy ianao mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao any amin'ny latsabato azagaga ianao afa ho 0,05 azonao zay le hoe eno izy ny zavatra rehetrarehetra zany amina firenena ray moa namana tsy afaka misaraka ny resaka politika politisianina sy ny politika économique ary ny politika social mila enona daholo zany inona makarary lafiny social inona mivaolana maharitra ho atao zany inona makarary ny resaka économique ho torak'izay ihany koa ny resaka politika fa matoa misy olona mitabataba menimenina matoa misy mpanohitra misy zavatra tsy mety ao azonao zay zay zany ny ilaina n'le hoe mpitondra endry mila mahay miaino ny hafa ho anay PMH matoa zay mitabataba arovanay ny mpanjifa satria manana ny zo fototry izy mandefa ny vahaolana zay de mila enona fa matoa tsy tanteraka ny vahaolana arosinay de misy blocage ao zany ataon'lay mpitondra tsy misy finiavana zay indrindra andriamatoa razafina lambo andro vola manana force exécutoire avy moa zany mpiarony zony mpanjifa sa pampaniany lakolosy tokana mitoviny pampaniany lakolosy fotsiny manana force exécutoire mihitsy efa nresako anao tao anakienina ny asa mpiarony zony mpanjifa tafiditra ao anatiny le hoe force de proposition satria itony lalàna tony matona apetraka de mila rana fa tsy natao aingo tatabatra na hoe anaovana fisefisehoana azonao tianeny Nations Unies voilà zato principe directeur des Nations Unies pour la protection des consommateurs misy anaky valo ihany koa le lalàna napetraky ny zao tontolo zao zay Madagasikara anisan'ny nanao signature iraisam-pirenena zany ny resaka eto matoa napetraka ao amin'ny iraisam-pirenena hoe mila vahaolana maharitra zay tokony ataon'lay mpitondra fanjakana misy antony zany satria zava-dehibe zany mpitondra fanjakana amono vahoaka zany rangatya tsy ilaina ny mpitondra fanjakana tokony anamaivana n'lay olana tokony hoe vahoaka voky vahoaka tsy sahirana fa manana asa zany ny tokony misy eto Madagasikara vahoaka miadana tsara vahoaka milamitsaina betsaka ny are-pirenenantsika eto araky ny voalazako anao teo raha miziokan'io ane le vahoaka mpanjifa namany miadany fa makaiza daholo zany le are-pirenena eto makaiza ny volamena makaiza ny vato makaiza ny bois de rose makaiza le solika makaiza lay inona koa ny are-pirenena makaiza ny inony tony ny are-pirenenantsika eto zao sokatra zao be da be mivoaka any ivelany any tsisy mba hoe hiaina an'le vahoaka fa le vahoaka vo may ary rovitina amin'ny paosiny goahana amin'ny paosiny vahoaka amin'ny alalan'inony etra miopapana an'iny etra fa nefa le tamberiketra na le tamberiketra zara fa misy zon'ny mpanjifa zao zany hoe miaina ao anaty tontolo madio da ny anao mba jerevo ny lalana re eto Antananarivo renivohitra ny ao a 67 ny eo a ny aiza koa ty goka potika zany ny zavatra iainan'ilay vahoaka mpanjifa nefa izy mandoa etra
jereo vonifako alohan'ny nandehanako aty zao eo ambody vona tsy voalan'le tompona andraikitra ao communenao le fako nefa le vahoaka mandohetra trano mandohetra tany mandohetra hatramin'ny ny entana midiny azonao amandohetra tsena aizany tambony zany zavatra zany tsy misy de makaiza zany le vola fanontaniana mipetraka le hoe manam-bola ve zany ty fianjakana ty sa tsy manana sa mody tsy manam-bola fa efa manoman-javatra afa zo anay vahoaka mpanjifa mandohetra no tokony hisitraka sy hiaina anatina hoe tsena madio hôpitaly madio fanafody takatry ny fahefa vidinay ny arabe milamina tsisy gogoka zany tapina masonze milaza fa tsy mahita an'izany sy olona zay tsy miaina ao anatin'ny fahasairanana am'izao fotaona zao ny fahasairanana anie tsy mahamenatra re olona fa matotonga le fahasairanana ny mpitondra zany no tsy mahay mitantana de anjaranao zany anjaratsika vahoaka malagasy anjaratsika vahoaka mpanjifa no mijery ny tsara an'ireo atoato azonao za zao tefa mahita hoe 0,005 e raha andeha mififidianana mendrika ao an'ilay mpanjifa ve zany ny zava-misy am'izao fotoana zao satria tsy tokony ho mendrika ka zay indrindra nisy fotoana mantsy ianareo nanomboka nangina tao ao nefa ianareo isan'ny hoe lohany mendrika ao anatin'izay raha iverena kely mahakasika an'ilay resaka tranga tany ivelany reny ao nisy ny tarika izy ireny mazava ho azy io ny syndicat sy ny mpiaron'ny zony mpanjifa toanareo ny antsika eto mangingina kely ray aloha ny mpiaron'ny zony mpanjifa de ohatr'izay lasa ataontsika hoe antsoantso anevitra fotsiny sisa le zavatra fa de sa mbola zakan'le vahoaka koa ve ny mety za rangaty mametram-panontaniana hoe mbola tsy ampy ve ny dosage n'lay fiakarana vidim-piainana sy le fahasairanana misy taonany marina mihitsy ny teninao teo mba misy taona koa mba mangina kely zay mijery an'le hoe nanatanteraka nylay mba sosikevitra na rosonay ve le mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny gouvernementa de misy fotoana koa zay mijery n'le hoe manahoana lay ataontsika amin'ny teny frantsay réaction an'lay vahoaka mpanjifa fa raha nandeha nitarika ny antso ny vahoaka mpanjifa anie zay tamin'ny 10 décembre 2000 firiny 2022 2021 mantsy ohatra nosy izy za hoe reny veniny atao hoe mpanjifa azonao zatra an'le ny karamaina zatra ny karamain'ny sasany mena 75 000 de mandroba etseroa sy midina an-dalambe sa ve hoe tsy ampy le dosage zay ene manao ny asanay foana azonao ovina moa ny PMH name ny sosikevitra ho an'ny ministra zay tompona andraikitra tia ny vahaolana anay mba tsy hiakarany vidim-bary narosonay zany izahay nandroson'le hoe ampiakaro aloha lay karaman'le mpiasa madinika zay hitanay taratra am'izao fotaona zao fa le simigitsika ary tsy arakaraky ny tenin'ny mpitondra fanjakana anie fa 1,250,000 le SMIC izy nefa nilaza fa 1,5 izany tsy manao ny asany tsy zay mihitsy azavady zay manao ny asanay ary ny zavatra mahafinaritra de zao zay zao fa mahita ny hoe miatonga saina tsikelikely le vahoaka mpanjifa raha tsy teny fotsiny zao ny am'resaka jirama zay mampikaikaiky amin'ny vahoaka mpanjifa am'izao fotoana zao adiny efatra ny fitapahan-jiro mivoaka le olona eny amin'ny arabe mampiseho an'izay le hoe fahatezeran'izay izy tsy nandroba zo fotony zany zo fototry lay vahoaka mpanjifa zany azonao aza miandry mpitarika nylaza ianao manko teo hoe nisy syndicat nitarika ny eto amintsika manko de zao
ny mpitondra ihany eny tsy manaja ny lalàna ary zay efa karazana lalàna anisan'izany ny lalàna ny fiarovana ny zomom-panjifa ny lalàna ny feny faninanana tony tsy voaja tserevo ny resaka lavanila taloha ny hoe zany lavanila zany 5 millions fmg ny kilao am'izao izy 125 000 francs izy ny kilao azonao le lalàna zany izy ihany tsy mampiatra ny lalàna ary le izy ny tena hitanay zao de karazana lalàna rehetrarehetra de tsy voatsa de lasa ny mpitandro ny filaminana no mahazo baiko politika de manao inona fampitahorana de misambotra olona tsy omeko tsiny ny vahoaka raha matahotra kanefa kosa rehefa mivondrona tena hoe mafy tsara ny firaisak'iny tsy maintsy miala resiny devoly azonao zay namana matoa eto ny teny devoly ny devoly de ratsy maizimaizina manao zavatra ratsy miafinafina maninona ny tsy ampifantarina ny vahoaka mpanjifa ny zavatra misy zay koa zao zo an'ilay mpanjifa ampifantaro anazy ny zavatra rehetrarehetra eny hatramin'io fitantanam-bola mpanjakana io mila ampifantarina anazy izy mandoha etra nefa tsy fantatra koa hoe ohatrinona moa zany zao mba vola za zao te mametraka fanontaniana eto hoe ohatrinona moa zany zao ny volam-bahoaka hoe ho ampiasana amin'ny anamboarana ny todrano tany atsimo-tany azonao de taiza sy taiza daholo ny nalaina mila ampifantarina anazy zany satria vola mbola veriko ihany ny vola avy amin'ny vahoaka mpanjifa zay amin'ny alalan'ny etrany no andoavana sy anomezana ny karaman'ny mpitondra firenena tokony sitraka fiadanana zany lay vahoaka fa tsy tsotra zao tena tsy mbola nahita otry ty anamana sa ianareo any an-trano any mbola mahita fahasambarana de gaga ny tena tsy revo le olona mahita ny fahasairana ny olona eny reny le mpivarotra amoron-dalany reny zara fa misakafo raha misakafo ary de sakafo tsy de makaizany no aniny reny olona reny mihitsy ary ny tokony ijoro reny olona reny ny tokony tabataba zo fototra ny zany fa saingindrisy ny atao Madagasikara rehefa mahanitra zany le vahoaka de mahanitra anaty de mahanitra amban'le fisainana ny olona sahirana indrindrane ny tena tokony ijoro am'izao fotoan'izao moa fa sahirana daholo ene zany nefa 2 isanjato ny vahoaka malagasy zany zao ny mahanitra araky ny lazain'ny banky iraisam-pirenena fa tsy zany namorona zany fa ny zavatra hita amin'ny maso be ako aloha de tena mahanitra sahirana le vahoaka mpanjifa kanefa de tsy samijoro matahotra amin'ny teny satria misy baiko politika atao an'ireo mpitandro filaminana zay vahoaka mpanjifa ihany koa zay le hoe mila mandinika koa rehefa mandray fanapaha-kevitra de mila mandinika ihany koa indrindrandrindra rehefa omena baiko fa sanatria mivava tsy hoe alika akory fa olombelona tsika ary olombelona misaina men'Andriamanitra fanahy zay ny teneniko anao teo hoe mila mpitondra manana fahendrena azonao ary indrindrandrindra ihany koa mila mipetraka eo amin'ny toeran'ilay vahoaka fa tsy pingapinga te ho filoham-pirenena te ho ministra te ho député nefa rehefa tonga eo am'le toerana tsy
tsy araky n'le zavatra misy iainan'le vahoaka, lasa miainao anatin'ny fahantrana fasahiranana lay vahoaka. Zavatra iainany vahoaka amin'izao fotoana izao isan'ny tena hoe mampitabataba mampikikika ny vahoaka amin'izao ihany koa ty resaka fahatapahan-jiro ty na le délestage izy tsika amin'ny teny mazatra. Manao ny anjarany ihany anga ny vahoaka tsirairay matsapa tena ho mpanjifa ao anatin'izay amin'ny fandorana pneu toerana maro moa zany nahitantsika an'izay aiza ny anjaranareo anjaran-draikitrareo satria zay aloha zany zao akoatra ny ataontsika hoe vidim-piainana efa tena lasa faratapiny efa tsy hitatsony zay hitaraina ny vahoaka ny délestage ndraiky io ty mbola manao ny ataony aiza ny anjaran-draikitra ny zo mpiaro ny zo ny mpanjifa ao anatin'izay. Ny mpiaro ny zo ny mpanjifa rehefa miaona sy mivory miaraka amin'ireo tompon'andraikitra dia manome vahaolana foana, nefa indrisy le izy enondry zareo le vahaolana sady alainy ihany koa nefa tsy ampiariny. Le blocage teneniko anao misy tsy fitiava misy tsy fitiavana vahoaka ao. Mety ho inona le antony? Mety ho inona le antony raha ny fahitan'ny mpiaro ny zo ny mpanjifa PMA-sy anazy? Tsy fahaleovan-tena amin'ny Madagasikara amin'ny rafiny économique. Azonao maninona vao teo any tenenao hoe maninona hoa io tsy miroro efa misy menaka efa misy gasoil ao efa misy essence ao tsika ne zany tsy tokony andeha nafanafatra zany tsony. Azonao ny jirama mikorotana ny sain'ny vahoaka amin'izao fotoan'izao ny vahoaka mpanjifa samy manana ny filazany na ny avy ao ministera na ny ato amin'ny jirama ny mikorotany tsy haibeny ihany tsy fantatra intsony hoe inona ny tena marina. Normal ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao. Rehefa manome vahaolana izahay maro ny vahaolana efa momena anisan'izany io tsy miroro io ary io mbola adina eto anivon'ny ny fikambana amin'ny mpanjifa miray iny zay ny takinan'le hoe firaisakiny azonao namana. Raha misitraka an'io ary enan-kibon'ny tany io ny vahoaka mpanjifa tsy hijaly ohatr' zao zay fotsiny teneniko anao. Zay le hoe resaka jirama anao teo manko ao amin'ny jirama ny misy karazany anankiroa ny groupe eo misy izy mandeha amin'ny ataontsika hoe lay menaka mavesatra de misy izy mandeha amin'ireny le gasoil tsotra reny. Azonao de maninona zany ny tsy omena maninona ny jirama ny tsy omena na mividy ny omenaka vokariny tsy miroro io. Maninona ihany koa raha mifanjakana ny tonga de mandray an-tanana an'io fa tsy Madagasikara olona ny any ivelany inona mampanankarena an'ireo firenena zay misy solika Nigeria, Algérie manana ny anazy izy manokana manana solika izy de izy ihany no mitrandraka ny solikany. Azonao fa ny eto amintsika tombontsoan'olombitsy mpanavatra solika eto amintsika ny Jovena azonao ny raffinerie Galana inona zavatra misy izy no mibaiko an'lay économie eto Madagasikara de mibaiko ihany koa izy amin'le mpitondra de le mpitondra moa zany de mangina rehefa tsetsemany zalahany 2% de mangina de zay niteneniko anao hoe zay manao atsakany sy andavany ny adidy sy andraikitra anay zay PMH ary mijoro foana zay hoan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny zo fototra zay ananany. Azonao le izy ka zay tariny zavatra zay zany namana fiheziko an'le izy de hoe ny harem-pirenena mila trandrahana amin'ny ara-dalàna mba ho isy tombotsoa ho an'ilay vahoaka mpanjifa fa tsy hoe manao fifanarahana miafina any ianao. Zany fifanarahana zany koa anie mila ampifantarina an'le olona
za zao mba za zao de tsy mahalala mihitsy firisan-jato moa zany zao hoan'ny ty Madagasikara ty ny baril amin'ny solika azo avy amin'ny tsimororo azonao de miafinafina zay le teneniko anao le devoly ny devoly miafinafina tsy mampafantatra amin'ny marina tsy miteny ka mpanao ratsika de jerevo tsara fa rehefa mandeha ny devoly ny ao anatin'ny devoly de tsotra zavatra-dratsy foana de manimba zay le devoly simba ane le firenena zao e ny arem-pirenena eto tena marina inona zany zao tsy hitako tsony afarana daholo ny hatramin'ny lamma afarana ny vary afarana tsy haiko hoe anafatra tongolo koa rehefa kelikely azonao afarana fitondrana importé zany zavatra hitanay PMH zao zavatra hita zany iainana zany de zany veny tsara tsy nalao ve rangaty mikarakara ny tantsa eto Madagasikara de mividy ny vokatry ny tantsa eto Madagasikara io moa zany zao ny ministera mivaritra zao nanaraka ny sosikevitra nay PMH hoe vidio aloha lay vokatra any amin'ny tantsa azonao de arahanay maso hoe tena ho tanterahana ve le izy fa hoe sao de hoe lasa kobaka ambava sy laingalainga fotsiny azonao satria hoe ao anatin'ny vanim-potoana fifidianantsika am'ty de fa mandeha fisehosehoana zay mihitsy andre mato razafina lambo andro vola fifidianana am'ty tantia afaka volana vitsivitsy ahoana ny fahitanao ny fomba fikirakiranan'izay fifidianan'izay eto Madagasikara amin'ny maha-olo-pirenena ndray tena amin'ny maha-olo-pirenena anahy tsisy zavatra mazava zao tsisy vinikotra ndrery zany matoa mitabataba mmpanohatra misy zavatra tsy mety ao azonao matoa eny hatram'izay fiarahamonim-pirenena rene efa mba mitabataba ny zavatra ilaina de zao tsisy mahavita tena irery zany eto am'ty Madagasikara ty na ny toko politika iza na ny toko politika iza na fikambanan'inona na fikambanan'inona azonao fa ilaina aloha ny fampiresahana sy fampidiniana ny samy malagasy fa tsy hoe kory hoe vao niantso ny FES de vory andatabatra boribory ny mpanao politika malagasy aza miandry any olona ny ivelany fa alaotsika samitsika aloha mifandamina ka alohan'ny rosoana amin'ny fifidianana de mila mazava kosa aloha ny fiepetra rehetrarehetra ohatra ny andehanao baolina io namana inona daholo ny règlement rehetrarehetra rehefa alohan'ny lalao baolina satria samy te hampiditra baolina daholo azonao ny fampiresahana zany ny zava-dehibe vo eo any tenenao mila enona le vahoaka mpanjifa mila ny mpanao politika koa ne vahoaka mpanjifa ny mpitondra fivavahana koa torak' zany na ny mpitondra ary de vahoaka mpanjifa mba alohany zany isin'ny fifidianana raha toa ka voatazo ny daty hoe 9 novembre fifidianana io mila mifandinika aloha ny antony de zao jerevo tsara raha nylaza zao filoham-pirenena hoe andray anjara amin'ny fifidianana ireo diaspora malagasy tsy ao anaty lalàna ane zany mila amboarina zany le inona le lalam-pifidianana laza izy zao ny hoe hifidy ihany koa reo gadra za aloha mbola tsy nahitany zany raha tsy teto Madagasikara gadra olona ke zany hoe gadra raha ngaty eny ary tsy maninona ary fa atao hifidy zany ny gadra de mila hovaina ane zany le lalàna le lalàna inona lalam-pifidianana de omeko anao ndray ny ohatra anankiray voalaza ny lalam-panorenana fa tapitra ny mandahan'ny filoham-pirenena am'ty taony ty ary tsy maintsy rosonona ny fifidianana nefa ary le lalam-panorenana
tamin'ny 10 sy 20 io natao hoe fony izy mbola nitantana tetezamita ary izy ihany nefa manitsaka ny lalam-panorenana santionany ty omeko anao ty tsy voalaza ny lalam-panorenana ny le ataontsika hoe ny fisian'ny gouverneur manitsaka lalam-panorenana ny dikan'izany ary maninona koa ny ACC tsy miteny maninona ny ACC mody manodidresaka azo raisina fa tsy mitombona ozy izy le filohan'ny ACC teo aloha mialatsiny rehefa ny lalàna tompoko voasoratra otrony tony de mila rahana voalazany lalam-panorenana ihany koa ny hoe misy androm-panjakana anankiray tokony mbola atsanganao tsy tadidiko moa le anarany jerevo reny ny HCDDE mana androm-panjakana manana iny ary ny tena androm-panjakana manana ny asiny fa de nefa de inona moa zany e tsisy dikan'lay ataontsika hoe natao tsisy dikan'lay fitarainana lay fitarainana nataony zareo reny nalefa tany amin'ny HCC azonao zany ny zavatra misy ka ozy izy zay hoe alohan'ny fifidianana ve raha tsy ho isy fifampiresahana de inona ny zavatra izy eo korotana zany azonao ny atahorako ane de ity tsika zao efa crise sociale efa misy ny crise économique fa mamofopofona ny crise politique io tsy fienona ny hafa io ny teraka crise politique dia hitotongana zany ho potiky ty fireneny ty ametsiny aniza tsy maintsy mitondra aloha mahazo tsiny voalohany fa tsy zay PMH na ny mpanohatra diso zany zay mbola averiko fanotelony ihany mila mpitondra endry zay no ilaina amarantsika Andriamatoa Razafina Lambo andro vola avy amin'ny PMH na neny mpanjifa mirahina sady am'tinanao angambany nresakitsika teto no raha misy antso ataon'ny vahoaka malagasy indrindra moa akatoko zao fifitianana zao de omeko ray minitra eo anao afahana manao an'izay ya voalohanteny aloha zany de isaorana amin'ny MBS nanasany tena ary zava-dehibe lay fanasana ataonareo tena hita marina hoe ainao manjery mijoro miady ho an'ny tombotsoa an'ilay vahoaka mpanjifa mba ny andry ihany manko ny tena hoe mba horoviny zany TVM zany mba hiantso anay fa indrisy satria zay PMH de mahitsy ary milaza ny zavatra marina ny asanay tsy misy afa-tsy ny fiarovana nylay mpanjifa eto ny tenako dia mitodika amintsika vahoaka mpanjifa mbola veriko ihany ty hoe aza vela hiady rery izahay PMH satria ny fikambanana ny mpanjifa miray ina dia mitaky ary ilaina indrindrandrindra zay le hoe firaisakinantsika mpanjifa zay mitodika ho an'ny mpitondra fanjakana kosa ny amaranako ny tegniko ny hoe raha tiana ny tanindrazana dia tsinjovina io vahoaka mpanjifa io tsisy tsara ohatran'izany ny atao hoe mifampiaina mifandinika andatabatra boribory mba hisorohana ny mety ady satria samy te hampiditra baolina daholy samy te hampandroso an'ity Madagasikara ty daholy na izy na iza ary azo atao ambanin-javatra reo zo fototra iraisam-pirenena sy zo fototra nasionaly ananina n'zany vahoaka mpanjifa zany satria ny vahoaka mpanjifa tompoko no maro anisa eto Madagasikara. Akasitratsika tompoko lasy tompoko vavy Andriamatoa Razafina Lambo andro vola ampiaro ny zon'ny mpanjifa avy amin'ny
PMH nany hoe mpanjifa miraina sady mpikambany filakevim-pitantanany vary ihany koa ianao Andriamatoa. Nakasitrana izy na afaka nytondran'izay fanehoan-kevitra sy ataontsika hoe fampahafantarana mahakasika ny mpanjifa, ny zon'ny mpanjifa tamintsika tany tokantrano tany tamin'ity hariva ity. Akasitrana ihany koa teknisiana atao ambadika atao na afaka napita ny sary sy ny feo na fahatsika nanaraka izany fandarana izany tany tokantrano tany. Akasitrana itsika rehetra manaraka ny fandarana ihany koa any ampitan-dranomasina any amin'ny alalan'ireo tambazotra tserasera maro. Izay no manakatona tanteraka ny fandarantsika tamin'ity anio ity manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray tompoko lasy tompoko avy. Veloma tompoko. Veloma tompoko.